Alleloia, alleloia. Dia mbola mamerina miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy a. Tojosoa manatrika ity fandarana baiboly teny velona miditra ao an-tranonao a. Iarahanao amin'ny révérend Dimy Andriason a. Mpanompon'Andriamanitra no soran'Andriamanitra ho fitahiana fahasoavana ho an'izay mandray ny afatr'Andriamanitra aparitany zany. Androany a. Baiboly ny teny fa rehefa nandeha teny amin'ny lalana zay ny ale mipetera na niaroko amin'ny petera fotsiny aby a dia nanafaka sy nanasitrana nireo olona mpifatotra tamin'izany. Ary rehefa nandeha teny amin'ny lalany teny Paoly dia izay rehetra nandray ny rambodambana akanjony na mosoara teny aminy a dia nandray fanafahana sy fanasitranana koa. Dia toy izany ndray androany raha ndray ny teny ianao. Mba fantatrao fa tsisy mpanompo a miezaka ho mpanompo raha tsy nisy niantson'Andriamanitra nanendry azy a izany. Raha za manokana Dimy Andriason raha tao fianakaviako zany dia za ngamba ny tsisy indrindra tokony ho kristianina mpanaradian'ny tompo azy tena mety ny ezakazaka niaraka tamin'ireo olona efa natsoina tamin'izany antso zany fa tsy navelan'Andriamanitra raha tsy mpitondra ny teny. Tany ampitan-dranomasina tany le antso a tao anatina fivoriam-bavaka iray dia na indray fijoroana vavomben'ny olona dia tao ny tenena tompo hoe zao ny etsoko anao dia tena ranomaso saika tsy tana tamin'izay fotoan'izay. Fa tao aorianan'izay rehefa namaly ny antson'ny tompo a dia nampitondrain'Andriamanitra ny teniny tamin'ny fahefana sy ny hery ara-pamantarana sy fahagagana. Ny teny filamatra zao azy zao dia Korintianina voalohany toko 2:2-4 ary nitoro-teninay tsy amin'ny alalan'ny teny mataona na teny feno fahendrena fa amin'ny alalan'ny fanehoana mifanasy ny hery. Za mino afanizanizy ianao manaraka n'ity fandaharan'tika hiandrandra herin'Andriamanitra ianao. Dia ny tenin'Andriamanitra akasika ianao androany a dia ampitondra vahaolana ho amin'ny fiainanao. Nisy rem-pianakaviana iray ny antso azafady riveanao izy za ty amin'ny fahatry ambositra ty mpanompon'Andriamanitra aho izy a fa nandritran'ray volana mivoatra aby dia tena reraka azy ao natao daholo ny fitsaboana maro isan-karazany afa nitonona koa mivavaka fa tena miandrandra vavaka révérend. Nisy mpanompon'Andriamanitra iny tsy ho vavolombelona tany fa be da be ny olo efa niantso anao a fa tratry mivoatra dia nanonona vavaka ianao dia isitrana. Za mino fa raha iteny koa ianao a kasian'Andriamanitra ho isitrana dia hoy za taminao hoe tongava arak'izay hinonao. Tonoko amin'izao minitra sekondron nitsahatra ny ramandrika 10 minitra tao aorianan'izay dia nitsahatra tanteraka le ramandrika. Manina moa resahako anao zany tsisy idirako zany idirany eo ambony zany fa mila olona Andriamanitra mpampitany afany, mpampitany heriny, mpampitany fahaiza-manaony satria sitrak'Andriamanitra ny olona rehetra afantatra n'le Andriamanitra ty azy dia le Andriamanitra mihevitra azy dia le Andriamanitra manao soa azy. Ahoana moa ny lazainy fa ny zanako sy asan'ny tanako dia ho adidiko ihany. Ny zanako sy asan'ny tanako adidiko ihany. Tsy fantatro ianao hoe tena mananantoka hoe zanak'Andriamanitra aloha fa raha zanak'Andriamanitra ianao adidina. Za manan-janaka 4 adidiko ireo zanako ireo dia nampianatra azy a manolosaina azy a dia manoratra amin'ny fianarana zay iveriko ary hoe mety aminy fa ny tompony teny farany moa izy ihany satria safidy ny fiainana satria tiako ny zanako dia manoatra lavitra zany koa Andriamanitra tena tiatsika izy. Misy zavatra atorony atsika, misy zavatra ambarany atsika fa zao tsika foana ny tompony teny farany fa androaniny a tiako ho tsara safidy ianao. Valio ny antson'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao Matio 1:12 ho anareo reraka sy miasa fatratra ary mavisatr'hitana makanesa ty amiko fa za menao fitsarana. Nizaniza za mandalo ady amin'ity fotoana manaraka ty fandarany ty ianao tsika sendrasendra fa androany ny tompony teny makanesa ty amiko fa za menao fitsarana. Tsy fantatro inona mampitebiteby anao, inona malasa saina anao, inona ny tena mahory anao fa le Andriamanitra ao le rainao ao an-danitra ao tena wow manan-kery-pahasoavana izy dia ianao no ny antsony andray zany, ianao no ny antsony iainy zany fa ny ataonao mamaly ny antsony hoe tompo tia mamindra fo amiko ianao amarinina to amiko ny fahefan'ny teninao dia mino fa amin'izao minitra seconde tsy mbadika amin'ny fiainako ny tsara lavitra indray ny tanterako amiko. Amen. Zay fotsiny ngeny ataonao sady fanolora tena le izy fanehoana fiankinana amin'Andriamanitra
ary mandona ny fon'Andriamanitra zany ary manetsika an'Andriamanitra tsy maintsy anatanteraka programa pasoavana fijona vavolombelona amin'ny fiainanao. Mivavaka ho antsy ray manaraka ty fandarany ty ninina andrandray ny antenainy piteko ny asan'ny devoly mpandainga rehetra mpanameloka mpanavesitra tonoko nisotro ny fananganana, nisotro ny voninahitra, nisotro ny fahatsarana, nisotro ny fahitatsitraka fahita-pite, nisotro ny fahasalamana makasika amin'ny mpanaraka ty fandarany ty. Sitrana marary afaka ampifatotra voatany tokantrano fitaizana vita soa ny taratasy karakaraina rehetra any tribunal na any amin'ny administration maro samihafa any. Tonongo mikinasa severinao tanteraka izy fahitatsitraka fahita-pity manokana amin'ny ty herinandro ty amin'ny ty volany ty tianao Jesosy tahiny tompotompoko.